Fandraisana amin'ny fantrano izay no politika hoentiny antoko politika GFFM eto Madagasikara. 5 taona tamin'ity taona 7 ity izay no niorenany teto Madagasikara ary miorenany ihany koa ho an'ny teto Mahajanga. Ny farany herinandro teo tonga teto Mahajanga ny birao nasional ny antoko GFFM niaraka tamin'ny filoham-panorona dia ny pasteur Mayol izay pitarika sy mpitondra ny fiangonana Apokalipsy eto Madagasikara. Niona tamin'ny vahoakany Mahajanga izy ireo tato amin'ny Antsika Beach namela belatra ny mahakasika ny politika izay hoentiny antoko indrindra fa ny ady amin'izany fantrana eto Madagasikara izany. Ny antoko politika zany amin'ny anarana kitimoana fandresena ny fantrana eto Madagasikara dia iady amin'ny fantrana tsy ady amanomana tsy anangana fahavalon'olona fa io ny fahadimy volana Aogositra lasa teo no nampahafantarina tampahabe-maso ny filatsahan'ny pasteur Mayol ho candidat filoham-pirenena amin'ny taona 2024 izao. Ny antoko GFFM no manohana azy ka tamin'ity fotoana ity no nampahafantarina amin'ny be sy ny maro ny mahakasikasika izany rehetra izany. Nisy ny fametrahana fanontaniana mivantana tamin'ny pasteur Mayol nitrety fotoana ity ary nitondrany valiteny ihany koa ho an'ny rehetra. Ka ny fanerian'ny GFFM mba hitovy daholo ny candidat rehetra fa tsy misy anatombo eo amin'ny fanjakana zany fa mitovy daholo. Efa mitsangana eto Madagasikara ihany koa ny fikambanan'ireo vehivavy ao anatin'ny antoko GFFM tonga teto antoerana ihany koa ny filoha nasionaly nandritra izao fihaonana teto amin'ny renivohitrobeny izao. Araka ny falaza teo dia tafiditra anatin'ny fanomanana ny fankalazana fahadimitaona tamin'ny 2024 no nitsangana ny antoko dia 5 taona katroka zany izao dia karakarahan'izay moa teto Mahajanga zany ho fanomanana sady an'izay tena fankalazana mihezinezina zay fa 5 taona ny antoko izay. Tao anatin'izay ny zavatra tsapa tao anatin'ny 5 taona nitsangana ny antoko izay dia tena niroborobo tanteraka ny antoko satria amin'izao tsika amin'ny resaka izao dia efa mahenika ny Madagasikara ray manontolo zany hoe ny 22 régions ary hatrany amin'ny commune rehetra mihitsy zany izao dia efa misy efa mitsangana zany ny rafitry ny antoko GFFM fa misy ihany koa raha moa ny fokotany vitsivitsy efa misy an'izany antoko GFFM izany. Santatra ihany amin'ny fampahafantarana no natao ary mbola isy ihany koa ny fitetezana ny Madagasikara ray manontolo ny amin'ny fampahafantarana izany antoko GFFM izany. Izy ireo izay misokatra ho an'ny antoko politika rehetra. I pasteur Mayol moa izay mbola mijanona eto antoerana ary afaka miona sy mandray ny maro mandritra ity herinandro izay diavina eto Mahajanga ity. Taoriany ny Antananarivo moa dia ny teto amin'ny renivohitrobeny avy hatrany no niona n'ireo mpikambana amin'ny GFFM rehetra tato anatin'ny faritanin'ny Mahajanga.